Izy moa dia ny fitsidihana tombo ofisialy satria fantatritsika fa voandro vitsivitsy izy no tonga teto dia nafaly azy satria aingina be zany dia mahavita daholo ny ataoko hoe ny fombafomba fanao amin'ireny fotoana ireny nanatsika an'izay izy a ary amin'ny lafiny fifandraisana dia nampahatsiahy izy a hoe nandalo an'izao fotoana ny iainanareo zao a ny firenen'ny Turquie na ara-politika io a na ara-ekonomika io fantatray ny zavatra ny iainanareo sy iainanareo a mety moramora kokoa amin'ny firenena ny Turc zany a ny fanampy a Madagasikara satria za eto amin'ny ministère ty dia mijery ihany koa zany hoe moramora ho an'ireny olona mahafantatra atsika bebe kokoa mahatoky ny firenentsika ny miara-miasa satria na inona ny investisseur ny sasany mety mitady zavatra tsy miteny hoe tonga lafatra fa tsy maintsy ampisehoana azy hoe io aloha ny misy eto Madagasikara io ny mety tsara io ny mety tanjany ty ny mety faly emeny resahany zany amin'ilay olona fanjakana kosa nefa dia miezaka hoe tongavinareo fa fanjakana mijoro ara-dalàna zao koa avoniny tsika zany miara-miasa amin'izareo ary za dia anisany faly mihitsy satria tsy dia mbola fahentsika zany fa raha ohatra tsika mijery amin'izao fotoana zao aiza ho aiza ny Turquie zany ny compagnie aérienne ny Turquie zao raha tsy faharoa dia fahatelo eo amin'izao tontolo zao ny tanjany sy ny amin'ny lafiny service ny flotte sy ny andrendrendra ngezabe io zany izy zao dia manolo tanana mihitsy hoe vonona ny opérateur anahy amin'ireny resaka aéroport ny lalana ny trano satria manatraikefa amin'izany izy milahadahatra ny Chine mihitsy izy amin'izany terme infrastructure zany hitanao fa ary ny atao koa ny tombony lehibe amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao dia betsaka tokoa ireo opérateur ny firenena maro samihafa miazakazaka eto amintsika atsika zany no mandanjalanja hoe aiza ho aiza tsika izy ny tena mety afaka miara-miasa amintsika tsika koa nefa tokony velatra bebe kokoa zany sy satria izay le lazaiko teo hoe tsy dia mbola nahazatra atsika zany hoe orinasa avy any Turquie no miasa eto nefa raha mijery tokoa ianao satria zavatra mora hita zany mijery amin'ny internet ianao dia fantatrao fa lasa lavitra izy amin'ny fotoana zao 3 taona lasa izy ohatrany hoe raha amin'ny lafiny tantara zany dia hoe mitovy tamin'ny 3 taona lasa miainana antsika dia mety mahakivy atsika zany hoe anina zany fa raha amin'ny fitondrana firenena zany tsy hoe régime akory fa raha tantarana firenena voakaiky kely zany zay ny tena tosiny amintsika hoe ianareo manana ny rehetrarehetra nareo fa anjaranareo zay le teniny teo anjaranareo ny miantso ny olona anjaranareo mandresy lahatra ny olona satria lehibe zao tontolo zao betsaka no mitady tsika zany no tokony mahay mandresy lahatra ny olona tokony mazava tsara ary tokony indrindra zay ny teniny teo hoe ny stabilité économique tsy maintsy misy zay stabilité économique et politique zay raha zany miahihany olo zay mahatonga fanjakana sarotiny ary mampiantso ny pret-en-blazana rehetrarehetra hoe tsy manatombontsoa mihitsy tsika ikorotana tena reraka tena ny vahoaka ny tsarantsika eto raha zao tsika mbola iverina anatin'za korotana zany fa ny hevitra ampedivina ny hevitra andao hoentina iresahana fa tsy korotanina ntsony ny firenena satria manamafy mihitsy ny ambassadeur zay vao tonga andro visité to hoe zay aloha ny dedaviny voalohany ny fahitana fa tsy misy korotana ntsony ara-politika tsy misy korotana ntsony ara-piarahamonina eto amin'ity firenena teto koa zay angamba ny tena zavatra lehibe ary ny olona miteny an'izany amiko dia namana ny firenena miteny an'izany hoe raha milaminareo vonona zay manampy anareo amin'ny zavatra dedavinareo tsika zany no mitondra ny zavatra ho dedavina ho inona ny dedavintsika aminy inona ny tiatsika raha miasa aminy fa izy tsy ho tonga hoe tiany anay miainay miteny any izy hoe ato zay ny tena mahay kokoa fanjarantsika no mandanjalanja zay zany tena votoatony ny olana teo ary isaorana azy be be satria hita mihitsy fa manana fomba fihetsika manana fomba fiteny mahitsitsy kokoa izy mampadiplomate azy ny fijeriko azy nefa zany ny ilayntsika malagasy koa zany hoe zao mety tiany tsy mety tiany andrasanay aminareo zao ny azonareo andrasanareo